Isan'ny zavatra tsy maintsy tsy piako toty a, tsy hoe didy lohalefitry ny lafitry ny mpanao gazety. Eto an-tanin'ny lohalefitry ny lafitry ny mpanao gazety Madagasikara no mahatonga anay eto mpamaho lafitry ny mpanao gazety, izay araky ny fatan'ny fiaintsika lalàna dia miaro ny tombontsoan'ny mpanao gazety ao am-panafiakarany asany, miaro ny mpanao gazety amin'ny zavatra maro samihafa, izay mahatonga anay eto. Didy mpanao gazety ny Didy Madagasikara, miresaka amin'ny mpanao gazety tsotra no nendrikendrena ho rambory fototra ny hafa tamin'ny lalàna. Zay amin'ny maha lafitry ny mpanao gazety anay zany a, anisan'ny zavatra tanjona izorentsika hatramin'izay dia ny hoe manamafy ny firaisan-kina ny samy mpanao gazety, ary manara-maso ihany koa ny fanatantsika ny etiketsy ny déontologie ao amin'ny fitrandrana sy ny famoahana ny vaovao amin'ny gazety. Ny zavatra tsy piana dia izao, raha mampanao gazety matiana dia tsy mamoaka vaovao, tsy voatapatapaka, tsy voatrandraka tsara ohatran'ireo hoe zany tokony hitsindriana kely satria misy antony manoka raha ngah. Izahay zany a dia mipetraka eto, ary efa fampiresahana tamin'ny Didy foana moa zany hoe tsy isika mpanao gazety indray no hiady sy famafolo eto, asehoiny mamaky alina antsika, matokisa ny fitsarana, matokisa ny fitandrom-pirenena ohatra ka misy famotorana misy heloka hitany tao, fa tsy isika no andeha isolasolana ny laza zao na heloka zao, tsy andraikitra tsika zany. Ny mpanao gazety dia mamoaka ny vaovao fatana, vao marina ho an'ny vahoaka, janona teo ny asany, fa izy tsy mpitady ny marina. Ny resaka ny fanaovana tamin'ny Didy izay anisan'ny voakasika toerana ty ny fampivoana eto anatin'ny barao lafitra dia hoe tsy misy fifampiresahana azo natao mihitsy zay, ary zay ny andrasanao na andaminana ny raharaha satria manjary ny fahasalama maloto ato isika, satria samy manana loharano vaovao, samy mahazo vaovao, samy manao ilay antonona mitsoina amin'ny teny frantsay investigation, kanefa manaja an'izay no fanazatiarana asa atsika. Ny azo ataon'ny lafitry ny mpanao gazety zany dia hoe aoka isy ifampidinina fa tsy mitondra tombotsoa atsika samy mpanao gazety na ny orinasa fanaovana gazety, ny fifanenjea na hanenjena olo tokana na hanenjena mpiasa mpanao gazety ao amin'ny anao kay satria io no asantsika, io nefa ny safidiantsika ho atao. Dia zany ny azo ataon'ny lafitry ny mpanao gazety amin'ny toerana ty, ka angatahana ny eritreritry ny voatontona samy ifandinika sy ifanatona hanaja ny afaratsy zany mety ho ararotin'ny sasany izao fampidina ohatran'ny endrika fampidina antsika samy mpanao gazety zao anaovany zavatra tsy mahombotra eo.